marina tokoa iny ny teny filoham-pirenena iny ary ny zavatra tsara andrasan'ny mpandarà rehetra tsy ny tenana ihany angamba fa mpandarà rehetra na vahiny na teratany malagasy dia fipetrahan'ny firenena ao anatin'ny stabilité. Izay ny tena zava-dehibe ary angambantsika rehetrarehetra raha mivoaka any ivelany ireny na mijery ny zavatra ataon'olona dia eo ilay fampifandrabiasam-pahefana izay ao anatin'ny tena izy. Izay no andrasan'ny vahoaka malagasy raharaha fandrabiasam-pahefana izany na ny ao anatin'ny any ivelany mino zay fa angamba ny tsika malagasy fa mijery an'izay ahafahany rehetrarehetra miadana ao anatin'izay. Ary io ihany koa ny mpandarà izay anisan'ny mitaky be dehibe an'izay mba ahafahan'izy ireo mba mijery an'izay tombotsoan'ny orinasa. Ary eo ihany koa vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy rehefa mipetraka izay stabilité izay dia manana ilay pouvoir d'achat ahafarany mameno an'ny kampony izay any aminy tsirairay. Izay ny tena zava-dehibe amin'ny teny filoham-pirenena.